politika, sosialy, fiainam-pirenena, toe-karena, zava-misy, izany rehetra izany no hitanao anatin'ny vaovaon'ity tanindrazana. Filan-kevitry ny minisitra Tao Toamasina mitohy hatrany ny fialana bala sy fampanantenana lava. Comité pour la sauvegarde de l'intégrité ilaina ny digitalisation eny amin'ny service public hisorohana ny kolikoly. Paolo Raoul Narivo aoka mba tsy hitanila isika mpiasam-panjakana. Claude Rahary voatra tsy azo ekena intsony ny fanaovana fitaovana politika ny fanabeazana. No tanterahana Tao Toamasina ny filan-kevitry minisitra mitety faritra ny talian'ny filoham-pirenena. Fotoana ny resahana sy ny tanisana ireo olana itadavam-baolana, ireo zavatra ambara va efa mandeha sy tanterahana ary nampanantena ny namoazana indray ireo fampanantenana efa dila lavitry ny fotoana izay nambara fa atao. Niverina indray ny fialana bala ataon'ny fanjakana eo anatrehan'ny fampitehan'ny lalam-pirenena faharoa ny RN2 ka ny Lazandrajoelina fa 70 taonina eo no zakany lalana kanefa mihoatra ny 720 taonina amin'izao no mandeha eo ary misy hatrany amin'ny 80 taonina aza. Misy amboarina saingy vetivety dia simba. Ny olana dia mihoatra lavitra amin'ny lanja hoy hatrany izy ny zavatra mandeha eo. Nandritry ny taona maro tsy nisy nandeha ny fandanjahana fiara ka nahoana isika no gaga hoe nahoana ny potika ny lalana hoy Andry Rajoelina izay nilaza fa tsy maintsy amboarina io. Fa tsona viaiza no tsy nampandeha izany moa. Iza no tsy nandray andraikitra fa iza no nanao ratsy tantana ny volan'ny Fond Routier. Ny lalam-pirenena faharoa ihany no simba sa ny lalana rehetra manerana ny nosy. Dia nampanantenana indray ny tetikasa voarapida miaingo amin'ny seranantsambon'ny Toamasina mipaka any amin'ny lalam-pirenena faharoa izay efa tamin'ny martsa 2014 no nametrahan'ny Rajoelina mivady fototra ka foazina indray 5 taona teo aoriana izany. Ny autoroute Antananarivo Ambatondra Zakatoamasina moa miverina hatrany saingy ilay 20 km nambara vao vita alohan'ny faran'ny taona 2024 aza mbola tsy hita popoka fa 10 km ny trongotrongizina no ao kanefa raisy 300 miliara ariary efa voafaritra tao amin'ny teti-bolam-panjakana 2024 ka nakay io vola be io. Momba ny fanajariana ny tanàna Toamasina nambaran'ny Rajoelina fa betsaka loatra ny fanorenana tsy manara-dalàna. Tsy misy mihitsy ny fanitarana sy fanatsarana ny fivariana ny rano maloto antaonany maro. Fa angamo tsy misy olo tena mpanjakana miasa any ka tsy nahita izany tsy fanarahan-dalàna izany dia mivoy indray ny fampanantenana ary andeha ny fitokanan zavatra maromaro any Atsinanana satria vanim-potoana ny fifidianana moa tsika izao ko. Ny Alahady 1 Aprily 2024 avy izao manomboka amin'ny 2 ora sy sasantolakandro eny amin'ny Palais des Sports Mahamasina ny fotoana ho an'ika fiderana andehan'ny faharoa. Seho maimaim-poana karakarain'ny STK Foy BFJKM iarahana amin'ireo sampana tanora kristianina sy ireo mpanakanto ara-pilazantsara. Mpanakanto efa andrarezina eo amin'ny sehatry ny zavakanto no avy hanohana ireo tanora malagasy amin'ny fananganana fiangonana ho an'ireo mpino any Bemahatazana miandro vazo. Mitondra fanazavana misimisy kokoa Andriamatoa Rakotonindrainy Jaona, sekretera jeneralin'ny FJKM. Miarabantsika rehetra manaraka azo fandaran'izao. Fotoana lehibe tokoa ny Alahady 1 Aprily izao izay tanterahana ao amin'ny Palais des Sports ny Mahamasina izay karakarain'ny STK ny tolakandro. Inona moa no antony? Antony dia fitoriana ny filazantsara ao amin'ny olombelona rehetra amin'ny toerana rehetra. Azany indrindra no fanapahan-kevitra eo anivon'ny zaikaben'ny STK raha teo izany ary tanjona sy fina lehibe eo anivon'ny BFJKM dia ny fitosy filazantsara ny nosy Madagasikara filazantsara manovany tantara. Zava-dehibe eo amin'ny fiainan'ny firenetsika ny manana tanora izay roapatelon'ny malagasy dia tanora avokoa ary fotoana io dia natao indrindra hitoriana ny filazantsara andraisan'ireo tanora marobe an Jesosy tompy sy mpamonjy ny fiainany. Ary tsy neto Antananarivo ihany fa nanao tanjona lehibe ny tanora dia ny hanorina fiangonana any Bemahatazana izay any amin'ny faritra Miandrovazo
izay hanao tokoa zany asa lehibe fandrenina fiangonana zany ary io vola na fitaovana rehetra azo amin'io fotoana io dia hoentina hamarenana sy hamaranana ny asa lehibe any amin'izany fiangonana izay tsangam-bato lehibe tanteran'ireo tanora zanantsika ireo ka dia entanina ny ray aman-dreny hanohana hanampy hamefam-pitaovana ho an'ny tanora satria mametraka zavatra maharitra mandrakizay dia ny famonjena ho azy sy ny famonjena ihany koa ho an'ireo namana sy sakaizany ary ho an'ny Madagasikara eno an'izao tontolo izao aza handray an'i Jesosy Kristy tompo sy mpamonjy. Manoloana izany ny tanora dia manana ny teny filamatra hoe mivavaka miasa mandroso ka dia anisany nitaizana ny tanora hatrany ny holiana amin'ny vavaka izay ifandraisany amin'Andriamanitra fototry ny fiainany ary mampahery azy amin'ny lafiny ara-panahy. Ny miasa ihany koa dia tahaka an'izany voalaza izany hoe misy fotodrafitrasa izay atrehana ho lehibe ary misy refo izay andrasana dia ny fandrosoana ka ny tanora dia manana ny talenta manokana amin'ny fiderana izay nanaovana le etika hoe ika fiderana satria natao idera hanandratra ny voninahitr'Andriamanitra ny fahaizin'Andriamanitra ny voalohany ary ny soa izay noraisina tamin'Andriamanitra. Misy mpanakanto ivelan'ny estike mpanakanto amin'ny estike ary ireo manana ny fahaiza manao manokana amin'izany fiderana manana ny talenta manokana ka dia asaina ny tanora rehetra estike nivelan'ny estike isika fiangonana isika kristianina rehetra mba hifanohana satria hery lehibe ho an'ny estike ary ho fanehoana lehibe ny voninahitr'Andriamanitra ny fahatongavantsika maro amin'izany fotoana izany. Ny fanentanana ataonay zany dia manentana ny fiangonana rehetra, manentana ny olona rehetra na ny ao anatin'ny FJKM na ny ivelan'ny FJKM ho tonga hiatrika izany fotoana izay entina mitonga ny filazantsarany Jesosy Kristy izany. Ny fandaharam-potoana dia toy izao manomboka amin'ny 12 ora misokatra ny vavahadin'ny Palais des Sports amin'ny 2 ora tolakandro dia hisy fanentanana vako-drazana izay tanterahan'ireo sampana tanora kristiana misehatra ao anatin'izany. Amin'ny 2 ora sasany kosa dia hiroso amin'ny fanompoam-pivavahana izay tarihan'ny Braon mpiandraikitra foibe isika ary amin'ny 3 ora tolakandro dia hiroso amin'ny Antsakira iarahana amin'ny sampana tanora kristiana. Io ny antoko-pihira ao anatin'ny sampana tanora kristiana no hanandratra ny feony hiaraka iombona amin'ny hira fiderana izay miainga ao anatin'ny firanan'ny STK. Mifarana amin'ny 9 ariva ny fotoana amin'ny fotoana io dia entanisika mba ho tonga ao anatin'izany zavatra tsara be no karakaraintsika dia manentana antsika vahoaka an'Andriamanitra rehetra ho avy amin'izany ho an'Andriamanitra rehetra voninahitra. Fazakana reny dia tena tsy miady be amin'ny tokio matoa izy tsy miasa aingana amin'ny fampiarana ny lalàna izay lanina. Tato anatin'ny 20 taona nanatanterahany CSI niady amin'ny kolikoly eto Madagasikara ary tato anatin'ny 20 taona nanaovan'ny Convention des Nations Unies contre la corruption. Tsikaritra fa mbola betsaka ny ezaka tokony atao raha tiana aomby niady amin'ny kolikoly eto Madagasikara, hoy Ramatoa Benarivo Saondra, filohan'ny Comité pour la sauvegarde de l'intégrité. Nampahafantatra ny mpanao gazety ny tatitra ny asa vitany ny taona 2024 moa ity rafitra miandraikitra niady amin'ny kolikoly ity anio tetsy amin'ny foibe. Dia miara-miasa akaiky antsika mpanao gazety fantatrareo fa misy namana ry mpanao gazety miaraka aminay ato amin'ny CSI atranina CSI azy ihany koa satria dia manana ny toerany lehibe eo amin'ny fampanjakana faratapatana ny asa mpanao gazety dia izay ihany koa zany ny anaovanay amin'izao taty izao miaraka aminareo na manao mpanao gazety. Manao suivi évaluation, manao analyse ary avy eo manao recommandation. Ka be dia be ny recommandation tiany hoentina amin'ny asa izay ohatra antsika fotoana ity amin'ny famolavolana ny mpaikadym-pirenena vaovao entina miady amin'ny kolikoly. Satria manomboka ny Nations Unies zao hanao rapprochement entre lutte contre la corruption et droits humains. Ny farany amin'ny resaka alliance dia ny système anticorruption izay tena tsy maintsy miara-miasa. Za rehetrarehetra moa zany ankoatran'ny pôle anticorruption dia organisme rattaché directement à la présidence.
tsisy lien hiérarchique, tsisy afaka mibaiko. Zany hoe afaka mibaiko ny bianco na samifina na miaray fa ny asanay moa dia ny miaro azy, miaro ny fahaleovan-tenany ary manentana anazy hoe hiaray asa. Tena ilaina ho izy ireo ny fifanomezan-tanan'ny acteur sy ny secteur rehetra raha tiana handaitra ny ady amin'ny kolikoly eto Madagasikara, ho iatrany ny filohan'ny CSI. Acteur. Satria raha tsika mahafantatra fa ny aéroport raha ny gendarmerie ny tena hoe zéro tolérance pour la corruption nefa ny police des frontières eto manao zay tiana dia tsy mety ny situation any amin'ny aéroport mikasika ny kolikoly sy ny tsy fanarahana ny lalàna dia ho lancena atsoatsy ary atsoninareo amin'izay rehefa tena lancé officiellement le projet anticorruption amin'ny aéroport. Tokony jerena ihany koa hoy izy ny resaka capital humain. Eo ihany koa ny fametrahana ny resaka digitalisation eny amin'ny service public mba hanamora ny fanangonana atotan-kevitra. Ny hitanareo zany eo amin'ny politique générale de l'État andro numéro 3 ny resaka gouvernance sy lutte contre la corruption dia misy fanantenana lehibe zany hoe raha digitalisena ny service public dia hiatsara ny service public ary hiena ny kolikoly satria afaka akatona zany ny opportunité de corruption raha ohatra hoe misy ny digitalisation. Masina ny tanindrazana ny tonga vasaina ary vahoaka malagasy tsy mendrika antsika ny mahantra raha nanan-karena ny vahoaka malagasy dia tsy nilatsaka aho. Nanao antsoavo ho an'ireo olom-panjakana rehetra i Paolo Raolonarivo taorian'ny antsapaka ny filaran'ireo kandida ao anaty bileta tokana. Dia tokony samy mitandrina antsika fa izay fifidianana izay mba ho setraina ianareo. Fa raha anareo zany tendrena foana sanandro dia ampitahorin'olona. Fa velao ny vahoaka hitsaranareo inona ny vitanareo koa tany amin'ny inona ny tsy vitanareo. Dia ho teo manarakaraka an'izay mpiasa-panjakana rehetra. Aoka mba tsy hitanila isika mpiasa-panjakana hoy izy amin'ny fikarakarana ny fifidianana. Mahatokony seni izay hoy izy ary ho fanaraha-maso sady ny zotra ny fifidianana dia hiteto ireo borofantatsaham-bato ao amin'ny boriboritany voalohany izay nirotsahany ihany koa izy ireo sy ny mpanaradia azy. Ho verifiena hoe voasoratra sa tsy voasoratra ny olona bombanay. So dia sy hosoratany sasany. Misy tsy fokotany sasasasany mantsy raha hiverifieny liste ny olona dia ahidiny birao. Tsy azo atao zany fandikandalana. Azony vahoaka tao ny mijery ny anarany ao anaty liste. Vitaka tanteraka ny rara eto amin'ny firenena. Adidi ny mitroatra rehefa tafahoatra ny jadony. Izany no nentin'ireo fianakaviam-ben'ny mpanabe ny tarainana ny marary azy ireo eo anivon'ny ministera amin'ny fanabeazam-pirenena tetsy amin'ny restaurantsika Ambojatovo androany. Izay ato amin'ny ministera amin'ny fanabeazam-pirenena fampianarana teknika sy ny amin'ny sekoly miantena dia tsy miantony eny amin'ny raha eny akory fa hiaran'izany zavatra manjo ny mpiaramonina rehetra izany. Hiaran'ny fiakaran'ny vidim-piainana, ny délestage, ny aratsiny lalana miatra aminay koa. Ekena hoy ny mpitondra tenin'izy ireo Claude Rarivaotra fa zava-dehibe ny fandraisan'ny ministra andraikitra ny amin'ny firotsahana ho fidiana solombavam-bahoaka saingy tsy azo ekena intsony kosa ny fampiasana ny fanabeazana ho fitaovana politika. Ny avo ny faripahalalàntsika malagasy kono dia taona fahatelo. Ny avo ny faripahalalàntsika vahoaka malagasy dia taona fahatelo. Dia rahantsika malala fa ny ministera dia atao fitaovana politika. Nandeha ny fifidianana filohan'ny repoblika teo dia Ramatoa ministra anay no talen'ny fampielezan-kevitra ho an'ny président de republique. Ny antsony rehetra hijoro izy ireo noho izany ary nilaza fa ho hita eo ny tohiny raha tsy misy ny fandraisana andraikitra ireo mpitondra voakasika. Hatramin'izay moa lehilahy foana no mitondra teto amin'ny 4e arrondissement. Ankehitriny mijoro amin'ny mahavehivavy hiatrika tanteraka ny sedran'ireo vahoaka
eto amin'ny toerana 4e arrondissement vonona tanteraka ny tenako hamany olana izay tsy voavahatra amin'izay mikasika ny eo amin'ny antenimena pirenena.